Vaovao mahakasika an'izay fanajariana ny tanàna izay ihany dia miantona avokoa ny fanotofana sy ny fananganana fotodrafitrasa manamorona ny fanamboarana toy ny tsara sotra mihazo ny vato, ny eny vato, mihazo ihany koa nambotro manjaka, tsy maintsy misy ny lamina apetraka raha ny fanazavana. Mbola voarara ny fanotofana sy ny fananganana amin'ny fatra manodidina ny misy ny fanamboaran-dalana vaovao dia ny lalana mampitohy Antsarasotra Ivato, ny lalana Ivato Ambohitra Manjaka ary ny lalana Digatra ny Boulevard de l'Europe sy ny Lemakandohatapenaka. Mbola miandry ny rafi-panajariana ny tany vaovao an'ireo fatra ireo vao afaka atao indray ny fanotofana sy ny fananganana. Vita ny lalana Loboka ny asa ny Andohatapenaka mampitohy an'ny Dika maketsy amin'ny Boulevard d'Europe. Miasa ny sinoa amin'izao fotoan'izao manao ny lalana be dia be ny olona manaroatra maka an'ilay tany ampovoan'ilay tanimbary dia nanotitra sahady ny sisy ny lalana anankiroa. Mieritreitra izy zany rapitso fa afaka andorona trano eo. Dia efa milaza azy eo izy dia namana olona tsara iny tameraka fa zay velony dezenareo hoe milaza zahay amin'izao. Enjana dia enjana ny sanction ho an'ny fanotofana tany tsy nazahoana lalana, fanorenana tsy nazahoana lalana araka ty lalana. Azonareo vakely izy. Na ho an'ny tompony tany, na ho an'ny olona izay karamaina anao an'izany, voasazy. Raha misy koa mairaka mamoaka permis sy mifanaraka amin'ny procédure voalazana dia mbola voasazy koa izy anatin'izany. Izany voalazan'ny texte ity. Izay fanotofana sy fananganana fanazahoana lalana taloha kosa dia tsy maintsy averina hodiniana mba hampanarana andrafi-panajariana ny tanàna. Koa miantona araka izany ireo fahazoan-dalana rehetra amin'ireo